Raha tsahivina kosa dia anisan'ny tapaka tao anatin'ilay feikevitra ho an'ny fampiavana-pirenena ny Tonto Saina te tsy vato farany teo ny sosikevitra amin'ny andravana androm-panjakana eto amin'ny firenena tao aorian'ny izay moa dia nandeha ny feo amin'ny mety sy ny fanonganana ny filoham-pirenena makasika izay indrindra nitondra ny fomba fijeriny ireo solombavam-bahoaka izay mandrafitra ny birao maharitra ny anteny mera-pirenena isany amin'izany ny solombavam-bahoaka Bresson Efara Elson ary ihany koa ny solombavam-bahoaka Vanovasson Adrien rahantsika ary ny faneho-kevitra izy ireo. Tsy marina ny filazana fa mifanipaka ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka araka ny fanambarana nataon'ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena Elson Brisson Eraf sy ny questeur faharoa Vanovasson Adrien. Nambaran'izy ireo fa manohana trano ny isian'ny fitoniana eto amin'ny firenena izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia maro ny mampisavorivory ny toejara am-pirenena izay milaza hoe fa ny anteny mera-pirenena dia efa tsy mahatoka ny filohan'ny repoblika dia ny président ajaina hery rajaonampianina izany zavatsy zany dia toherinay amin'ny fona rehetra fa dia tsy marina koa noho izany ankehitriny dia indrindra izahay bureau permanent izay soloko tena eto dia mbola mafy fa dia miara-miasa sy miray mihina amin'ny filohan'ny repoblika ary manao ny ainy tsy ho zavatra mba hampisy izy ny stabilité politika eto amin'ny tany sy ny firenena koa noho izany dia rivahoaka malagasy mitovy ny tadidokanga eo amin'ny pouvoir exécutif sy ny pouvoir législative ny tiako tenena am'izany koa ankehitriny dia mitaona ny vahoaka malagasy rehetra handray ny andraiky ny tsirairay satria ilaina ny atao hoe ny participation citoyenne dia ny fifidianana ihany no hany lalana tokana hanovantsika resaka fanovana na alternance démocratique eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny raika amin'ny telopolo jolay zao hatao ny fifidianana izay ho beny tanàna ko dia ho hita eo izay tena antoko nankolafi hery rehetra hifaninana izany ihany ny tokony hatao amin'ny ty firenena ity. Raha ny zava-misy zany raha ny amiko raha zany antanina dia niteneny kotsiny dia hoe tokony samy mitady stabilité tsika eto amin'ny firenena ka raha ohatra moa ka isy zany angambany dia no ny eritreritra no ny eno etseroa le hoe hisy ny dissolution hoe hisy ny ohatran'izao fanavana ny assemblée nationale ka zay zavatra zay nefa ny amiko tsy vahaolana mihitsy ampandrosoan'ny firenentsika satria ny assemblée nationale ny député ny olom-boafidy ohatra ny filoham-pirenena ihany koa ka za matoky fa ny filoham-pirenena tsy hita amin'izany resaka fandravana zany ary matoky an'ireo rahalahako député koa za fa tsy hiditra amin'izany ampersona zany satria manjary ampisy crise institutionnelle zany zavatra zany ka rehefa misy ny crise institutionnelle mazava ho azy fa de hisindray hiditra ray ny crise eto Madagasikara amiko aloha de stabilité ny ilaina satria matoa tsy mbola misy zao famatsim-bola rehetra misy eto amintsika raha fahitako azy ary ny fahafantarako azy de nohony tsy mbola tsy fisiany stabilité ka stabilité ve no ilaina ka stabilité ndreo ve no hovolena eto amintsika. Ny anteny mera-pirenena izay ao anatin'ny fivoriana ara-potoana amin'izao fotoana izao fivoriana izay nanomboka ny 10 May teo ary haritra 80 andro.